Tahiny Jesosy daholotsika miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo mbola tafahoana eto indray izaho sy ianao hivavaka antsika ametraka ny fotoana eto ampelantanan'i Jesosy Kristy Tompo rainay tsara indrindra any an-danitra ao mbola midera mankalaza manome voninahitra anao ao. Andriamanitra any amin'ny avo indrindra, Andriamanitra izao rehetra izao, Tompo malalo, tonga nome voninahitra anao indray aho, anandratra ny anaranao indray aho, koa mitenena amin'ny vahoaka anao, mitenena Jesosy aho, aoka tsy izany ho hita fa zao dia no ampalala ny marina, ka ny marina no anafaka anay tsy handevy ny fahotana, ka dia misaotra indrindra Jesosy aho, fefa eto ny amin'ny Fisaronan-Doha. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Korinthiana voalohany toko faha 2:10 andiny faha 10 vakitsika hatramin'ny faha 13 amin'ny anaran'i Jesosy. Izany no mahamety ny vehivavy hisaron-doha noho ny amin'ny anjely. Kanefa ao amin'ny Tompo tsy misy vehivavy raha tsy misy lehilahy, ary tsy misy lehilahy raha tsy misy vehivavy. Fa toy ny havian'ny vehivavy avy tamin'ny lehilahy, dia toy izany koa ny havian'ny lehilahy avy tamin'ny vehivavy. Fa Andriamanitra kosa no hiaviany zavatra rehetra. Evero ao amponareo, mendrika va raha mivavaka amin'Andriamanitra ka tsy misaron-doha ny vehivavy na iza tsy manenjika na iza fa manambara ny fahamarinana. Haleluya. Tamin'izay fotoana zay ry havana dia za zany rehefa makany am-piangonana dia misaron-doha foana rehefa eo amin'ny fivavahana, misaron-doha foana satria nitarian'ny Tompo ahy ilay izy. Dia tamin'io fotoana io nefa ny zavatra nitranga nitory tamin'izay fotoana zay ilay mpanompon'Andriamanitra, vadina mpanompon'Andriamanitra, dia niteny mihitsy izy hoe tsy marina ho izy hoe isaky ny vavaka anao anisy saron-doha. Ny izy zany tsy hoe niteny anazy zany izy fa nanazava sany hoe fisehoana hoe teo masina be ianao, be dia be zany tsy tadidiko tsony niteny zay nambarany tamin'izay fotoana zay. Dia miteny moa zany izy hoe mila mibebaka atsika fa dia tamin'io fotoana io dia nandohalika moa za tamin'izay fotoana zay nifona Jesosy aho, raha tsy sitraponao ka misaron-doha mivavaka, raha ohatra ka marina tenin'ny mpanompon'Andriamanitra ho vadina mpanompon'Andriamanitra io, ambarao amiko, satria tamin'izay fotoana zay eo ampahambe maso no nitenenany, zany hoe fantatro satria za rero no misaron-doha tao am-piangonana tamin'izay fotoana zay, satria ny ankizy rehetra tao tsy misaron-doha, dia fantatro hoe zaho no nambara tao anatin'izay. Kanefa za tsy niady, za tsy nanalahelo aminy satria mety zay koa nitsapany. Haleluya. Dia tamin'izay nefa zaho nanontany an' Jesosy, anontany anao a Jesosy aho, raha tsy sitrakao aho ny misaron-doha eo amin'ny fanatrehanao, ambarao amiko Jesosy aho, ambarao amiko, satria enao anteniny mpanomponao teo fa niteny fa tsy hoe ny amin'ny Fisaronan-Doha vao hoe mety vao masina sy ny sisa. Nefa zaho atonga am-piangonana tsy hoe aneo ny fahamasinako be na ny fahamarinako be, fa manaraka ny teninao no arahako. Haleluya. Zay zany ny fanontaniana nipetraka tao anatiko. Amen. Voalohany aloha maha-olombelona naratra kely ihany ny foko, satria ilay izy teo ampabe maso, kanefa kosa zany nanetry tena hoe Jesosy raha izany sitraponao dia esoro amiko ty Fisaronan-Doha ty, esoro amiko Jesosy. Haleluya. Amen. Fa za tsy nananalahelo amin'ilay mpanompon'Andriamanitra, tsy nanalahelo fa mizay koa no tsapany hoe izay ny fahamarinana. Dia nanontany ny Tompo tamin'izay fotoana zay ny zavatra niseho anefa ry havana nahagaga anahy, satria tamin'izay fotoana zay zaho isaky ny ao an-trano foana ny misaron-doha,
de izaho ihany koa isaky ny indraindray rehefa mandeha any am-piangonana no misaron-doha. Fa ankoatran'izay aho rehefa mandeha miasa na mandeha ny andalana tsy misaron-doha. Halleluja. Nisy zany amiko hoe zay hoe tsy fasahina menatra ny misaron-doha andeha hoentiko any am-piasana na hoentiko any andalana, fa zista hoe tao am-piangonana sy tany an-trano ihany no nisaromako-doha. Halleluja. Ry havana ny zavatra nitranga rehefa nanontany an'i Jesosy. Ohatran'izany Jesosy rehefa mamaly atsika, tsy apoiziko nandohalika aho nivavaka Jesosy aho, raha tsy avy aminao aty Fisaronan-Doha aty afao aho, mitenena amiko ianao. Halleluja. Aorian'iny nahagagana nanomboka ny saron-doha zany nandeha ny andalana, ny saron-doha nandeha any am-piasana, ny saron-doha tsisy tsony ny henatra. Halleluja. Amen. Vomaika zany nitarihan'ny tompo hoe akasitrako le izy. Zay zany teny Jesosy. Satria za tany am-piangonana tao an-trano ihany misaron-doha, fa ny tarihan'ny tompo na teny andalana tsy menatra tsony ny saron-doha. Amen. Ny olona angamba efa mitenena be saron-doha zisa, fa za tsy miraharaha an'izany satria ny teny Jesosy no arako. De dragaga be satria nisy fiovana. Hoe nanahoana za Jesosy? Lasa misaron-doha mandeha miasa nefa za teo amenatra, misaron-doha mandeha miantsena, misaron-doha mankany andalana, mandeha any amin'olona. Jesosy aho. Ny marina zany Jesosy ho akasitranao le misaron-doha amin'ny fanatrehanao. Tsapako nisy fiadanana tao anatiko, ary mbola nandeha any am-piangonana dia mbola saron-doha ihany. Ny nahagaga za tsy nanotra le mpanompon'Andriamanitra, fa mbola ny saron-doha ihany aho nandeha tany am-piangonana. Halleluja. Izay le hoe tariny fanahy masina atsika, ka na iza no hiteny anao, ny fanahy masina zay ao anatinao mibaiko anao dia manaraka ianao. Tsy olombelona mihitsy, satria miteny pastera, satria miteny madame pastera dia arahako, fa ianao mihitsy manontany an Jesosy, manontany an Jesosy amin'izay fotoan'izay irevele anao Jesosy. Anome sinina izy, ny sinina napetrany amiko dia zaho nanomboka nitondra saron-doha eny andalana eny, tsy nimenatra, tsy natahotra nizaniza, tsy menatra nizaniza. Ry havana. Halleluja. Tsara ny tompontsika. Tsara. Halleluja. Nanomboka ny saron-doha. Tsy fantatro tsony ny aorian'izay zay resaka, tsy niasa aloha amin'izay tsony aho, fa nidiako notohizako. Halleluja. Satria individuel, tsy rairainao akany an-danitra. Amen. Ary mazava ny tenin'Andriamanitra eto. Manontany amin'izany izy nareo heverinareo. Mendrika va raha mivavaka amin'Andriamanitra ka tsy misaron-doha ny vehivavy. Natao hisaron-doha isika noho ny amin'ny anjely eo amintsika, amin'ny fanatrehan'ny tompo indrindrandrindra. Za zany nambaran'ny tompo eny ny amafisin'i Jesosy zany hoe akasitrahako le saron-doha. Nesorony tamihenatra aho, nesorony tamihenatra ny tsy fahasahiko amin'ny saron-doha. Nambarany na nandeha niasa ny saron-doha, na teny andalana ny saron-doha. Fa nesorony zany zay zavatra zay. Fa rehefa avy eo dia mifanatrehan'ny tompo amin'ny saron-doha. Rehefa mitondra révélation amin'ny saron-doha, rehefa mitondra ny teneneto aho dia misaron-doha. Halleluja. Rehefa mifanatrena dia tsy maintsy misaron-doha ho voninahitry ny Jesosy ary ho fanajantsika an'ilay anjely eo alohantsika akaikitsika. Satria masina ny anjely, masina izy tsy mahazaka ny tsy fahamasinana. Dia ny fiarovantsika ny tenantsika zany dia saromantsika ny lohantsika. Amen. Tena nanomboka tao zany tsapako amin'izay le izy za izany le valin'ny fanontaniako, akasitrahan'ny tompo ny misaron-doha eo amin'ny fanatrehany. Raha tsika vehivavy ry havana mila misaron-doha amin'ny fanatrehan'ny tompo, ao am-piangonana efa mivavaka na ao an-trano ianao mila misaron-doha. Fa rehefa ianao ohatra andeha hiantsena, andeha hiasa, tsy voatery ianao saron-doha. Amen. Fa zista namalian Jesosy ny fanontaniako zany nanehoany an'iny zavatra iny. Dia nanomboka teo tsisy tsony hoe tahotro na henatro, fa say aho nijoro ary mbola ny saron-doha foana nanakany am-piangonana. Tsy hoe za nanotra ny mpanompon'Andriamanitra, fa ny marina no manafaka antsika ry havana.
Halleloia. Za tsy nanalay elo am'le mpanompon'Andriamanitra fa tsy fantatro fotsiny hoe tsy voasakanao am'le saron-doha, tsy voasakan'olona. Zay le fanahy masina. Halleloia. Tsara ny tompontsika. De voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany, ho azy hatramin'ny taolo indrindra ho mandrakizay. Tahian Jesosy daholo tsika. Raha mbola tsy tonga Jesosy dia mbola miverina an-trano tsika mizara izay fahatsarany. Amen.